Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy indrindrandrindra ianareo abonné amin'ny catéchisme d'adulte. Fotoana lavalava kely tsika zay no tsy tafaraka teto noho ny rahapirenena zay hitanareo ihany fa nangotragotraka dia somary maka sisiny kely indray aloha zao. Zany hoe tsy mijanona akory ny combat fa ao milanao ihany fa ny combat spirituel koa mitohy ka tafaverina eto indray tsika androany hiresaka lohahevitra anankiray zay everiko fa point ngezabe zay tsara resahana dia ny amin'ny atao hoe orgueil na ny fizahozahoana tsy tena hoe avinavina. Misalasala ihany tamin'ny misafidy an'le lohateny hoe avinavina ve satria tsika raha vao miteny avinavo-panahy dia ohatrandreny le hoe olona miavinavina tsy miaraba reny fa le fizahozahoana le izaho le culte du moi zay mihitsy le tiana tongavana ka io fizahozahoana io tena sampy satria misy culte de personnalité, culte ny amin'ny mahizaizantsika ary fianteherana amin'ny tenatsika indrindrandrindra moa amin'izao vanim-potoana zao zay voizana be ny amin'ny lafiny hoe développement personnel dia hoe mila matoky tena ianao mila avoir confiance en soi zany voizana be dia vao hoe mifanohitra amin'ny atao hoe fahasoavana na ny grâce. Isika rehetrarehetra eto ambony tany nizany izy zaho ao anatin'izay koa dia tsy misy afabela amin'ity resaka orgueil ity. Samy misy an'io daholo isika. Mialatsiny fa tapaka ny connexion. Averiko indray le teniko teo hoe raha mbola olombelona natera-behivavy ka mipetraka eto amin'ity zao tontolo zao ity nizany izy dia tsisy afabela amin'ity resaka orgueil ity na ty fizahozahoana ity. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe une haute opinion de soi azo ilazana azy ihany koa. Misy endriny maro zay mety hisehoana zany orgueil zany na ny fizahozahoana zany dia ohatra amin'izany atao hoe autosuffisance. Zany hoe rehefa tonga amina stade iny zany izy efa tena farany ambony le olona hoe tsy mila anizaniza aho. Il est le maître de sa vie, il est Dieu finalement, le hoe Dieu mantsy dia hoe Dieu tout puissant, tsy mila aide, tsy mila intervention izy zay fa mahavita tena. Ary indrindrandrindra ny ambadiky ny atao hoe orgueil na ny fizahozahoana dia ny méritocratie. Zany hoe mifonctionne amin'ny mérite ny olombelona. Anthropologiquement parlant ny olombelona dia fonctionne amin'ny mérite satria zay zany ny paradigme tsy hoe nanabeazana fa ny formatenantsika olombelona voateraka mihitsy tsika dia hoe tsy maintsy manao zay azonao atao ianao mba ahafahanao miprouver ny existencenao eto ambony tany. Zany hoe déjà zany ny fisianao eto amin'ity zao tontolo zao ity dia c'est pas une grâce ho an'ny fiarahamonina fa tu dois expliquer le pourquoi de ta présence. Ary zay ny tena paradoxe. Andriamanitra nahary atsika tongotra matanana namatambonina teto amin'izao tontolo zao noharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba hiadana ny olona fa ny fiarahamonina sy zao tontolo zao sy ny système mifehy tany dia nahavita nandresy lahatra atsika hoe non ianao dia mpanofatrano eto ka tsy maintsy miezaka ianao manaprofo ny antony anekena ny fisianao. Zay mahatonga an'ilay teny hoe merci d'exister. Tanareo iny phrase micircule be dia be Facebook iny. Zany hoe ny existencenao mihitsy zany no mise en cause eto amin'izao tontolo zao. Zay le izy hoe tsy maintsy miady ianao vao afaka misitraka sy migioka ny fiainana eto amin'ity tany misy antsika ty. Dia io orgueil io mandeha ve ny feo misy milaza fa tapaka ny feo
ho anareo hafa fa sao dia nanle miandriana maromanana no misy problème fa rahalako azy mandeha ny feo a ma mangataka retorokely amin'ny olo-kafa aloha mandeha ve ny feo ho anareo zay nanaraka ny catéchisme d'adulte ay mandeha tsara zany fa nanominy misy problème ok tapaka ny concentration ny orgueil zany na ny fizahozahoana dia zava-doza mihitsy io satria nahoana satria lasa manajamba ny olona manampina ny masony olona manova ny fomba fijeriko ny momba zany hoe le perception momba ny tenako sy ny fahitako ny tenako dia ovain'lay orgueil izany hoe manova ny perception manova ny visionko manova ny fijeriko momba ny tenako io zany dia iny le mahatonga le hoe une haute opinion de soi zany hoe lasa ohatrany hoe manisy sira zany zany hoe lasa ohatrany hoe manisy carbonetra zany hoe lasa manisy levure dia hitanareo rehefa asiana levure asiana carbonetra dia mibotsina le izy dia rehefa mibotsina le izy dia lasa mitombo zany donc zany a ny mahazava-doza anty orgueil ty dia lasa tsy ilay tena ianao itsony no hitanao na tsapanao fa ilay imagination le fieveranao ny tenanao ary eo ny tena madangereux an'le orgueil akoatry n'le hoe mahatonga atsika tsy afaka andray ny famonjen'Andriamanitra sy ny famelan-keloko dia manimba atsika n'le izy dans le sens hoe miova ny fieverantsika ny tenatsika sanatrian'izany mitovy amin'ireny olona tsy hoe koa mialatsiny raha mampitaha mitovy amin'ireny olona mpifoka rongony reny tanareo ny olona mpifoka rongony a na olona faran'izay kely de kely ary izy dia tratrany dopage le rongony dia miova ny perception lasa ohatrany hoe izy ny bokina be indrindra amin'ny tanàna dia sahy mifanao raisiray amin'ny olona matanjaka avidiny hoe noho izy zany hoe miova ny fijeriny ka ny orgueil koa mahatonga dopage psychologique dopage spirituel ary manova ny fahitana ny tena zany dia lasa tonga amin'ny atao hoe ego surdimensionné ego zany matsy hoe zavatra ilain'ny olona zany le hoe ny maizy azy ananany olona estime de soi fa ny problème le ego lasa surdimensionné lasa mibotsina be loatra zay ny problème anankiray problème ngeza be faharoa zay anisan'ny tena ho resahantsika betsaka eto amin'ny resaka fiainana kristianina dia ny olona rehefa tratra ny orgueil io na io fizahozahoana io a dia ny zavatra sarotra aminy dia ny fanekenany hoe famelan-keloko satria matsy zao rehefa miresaka hoe famelan-keloko ianao mangataka famelan-keloko midika zany fa miaiky ianao fa ratsy misy sous-entendu matoa ianao mangataka famelan-keloko dia satria resy lahatra ianao fa olona ratsy ianao ary eo ny problématika ianao zany mieritratra za tsy manana orgueil ozy ianao ok mety tsy le mibotsibotsina be le mbabana eny amin'ny arabe ianao mety tsy le manao teny mireharenao zay masy mifiheveran'ny olona le orgueil fa le orgueil io zavatra any amin'ny faka mangidy any amin'ny rasinina ny maizy azy atsika any amin'ny être atsika mihitsy dia ny fanekena fa ny faneken'ny tena ny hoe mpanota izy ratsy izy io tsy zakan'ny olona io manao fangatahana fifonana ny olona hoe Andriamanitra mamelany eloko mamindra fo aminay fa plivava fotsiny ohatrany hoe matahotra sanction ilatsaka eo ambony lohany matahotra ny didi-pitsarana avy any an-danitra fa tsy resy lahatra izy ny amin'ny maharatsy azy eto zany ny zavatra voalohany rehefa miteny hoe resy lahatra ny olona anankiray hoe ianona ne niova fo e zay moa le fitenitsika azy converti zay dolo moa le terme ampiasainareo za moa tsy de tian'le terme converti io fa ny ale hoe resy lahatra ny tiako fa resy lahatra any amin'inona aloha resy lahatra amin'ny maha ratsy azy aloha satria ny olona mahatsapa ho ratsy no mila mpamonjy
tsy misy antony ilako mpamonjy raha tsy mahatsiaro ny tenako ratsy aho zay le tena Jesosy hoe tsy ny salama no mila mpanao fanafody fa ny mara. Misy sous-entendu ambadiky zay hoe dingana voalohany amin'ny atao hoe faharesan'ny fiovana dia resy lahatra maha izy azy ka ny problema le orgueil manampina ny masom-panahiny tsy mahita le tena maha izy azy fa le fieverany tenany ko zavatra no hitany déformé zany a ny conception-ny ny tenany no io orgueil io ary zay ny mazava-dozan'le orgueil. Donc tena obstacle ho amin'ny famonjena ny orgueil, sakana ho amin'ny famonjena satria tahaka ny marary anankiray, ny marary tsy azo tsaboana, ny marary tsy azo vonjeny dokotera raha tsy manaiky izy hoe marary, misy déni de la réalité. Tena firifiry ny olona hoe manaraka traitement na dokotera ohatra de hoe tsy mahomby le traitement de gaga le dokotera fa maninona ty traitement nomeko ny raha kototra tsy mifonctionne nefa vao nisy olona teo alohanao mitovy aretina aminao mety le izy. Tsy hoe le fanafody ny ratsy, tsy hoe le dokotera tsy mahay, matetika atsika mety tsy mahay le dokotera fa le olona marary tsy manaiky hoe marary izy. Donc misy koa zany ho anareo vehivavy misy zany atao déni de grossesse zany. Misy areti-tsaina le izy hoe tsy fatany fa tsy ekeny hoe bevoky izy dia iny le tsy takory hoe bevoky izy zany hoe manaraka ho azy le vatany fa tsy any ny resakitsika fa ny tena tongavana dia hoe sakana ho amin'ny famonjena mihitsy ny izaho ny orgueil satria tsy resy lahatra ny amin'ny maharatsy azy izy ianao. Zay zany zavatra tsara apetraka de nety ampiandohana. Misy famaritana tiako omena ihany vitsivitsy reto nataon'ny mampandinika zay hitako hoe azo trandrahana sy hitarina ho amin'izany fanazavana zany. Anisan'aky anatin'izany i Descartes. Descartes philosophe de miteny hoe amin'ny teny frantsay izy ato mialatsiny hoe se croire la cause des événements zany hoe mieritreritra izy fa izy no source ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga eo amin'ny fiainana. Se croire la cause des événements qui surviennent alors qu'on n'y est pour rien. Zany hoe mihevitra izy fa izy no dadany, izy no rôle, izy no zavatra kanefa rehefa tena zoina il n'est pour rien. Ary io tena aretitsika olombelona io, tsika olombelona masy ty voninahitra hoe raha tsy za iny tsy tafavoaka, raha tsy misy anay io tsy mety. Nefa dia anisan'ny zavatra nampianarina anay tamin'ny resaka fitaritana kristianina ny hoe ny tena mpitarika kristianina marina rehefa ohatra ka misy conflit ohatra eo anivona fiarahamonina na eo anivona fiangonana, ina ny mahatonga ny fiangonana mikorotana, ina ny mahatonga ny firenena tsy mety mandroso dia satria y a pas de vrai leader eo anivon'ny fiarahamonina. Ary ny vrai leader mahavita maka an'izao décision zao manao hoe raha ny fialako eo amin'io institution anankiray io na eo amin'ny organisation anankiray no mampandroso azy dia hialako. Tsy hoe voatery hoe ianao ny fautif, tsy hoe voatery hoe ianao ny ratsy, fa raha ohatra ka izay no débloquer les situations aloha zava-tsara. Tsy hoe niala aho satria za no meloka, mety ho zay koa fa tsy voatery fa hoe inona no maha-débloquer ty situation ty dia un vrai leader sahy maka zay décision zay. Fa ny problème n'olona tratra ny orgueil zany hoe miakatra any amin'ny lohany ny fahefana, miakatra any amin'ny lohany ny voninahitra, miakatra any amin'ny lohany ny vola, miakatra any amin'ny lohany ny laza sy zay tianao rehetrarehetra sy io le tsy voatery vola ihany, mety voninahitra, mety laza. Dia il croit que le monde tourne autour de lui. Tratrany atao hoe nombrilisme. Ka raha vao tsy za io dia tsy mandeha ary manana toe-tsaina hoe matesa rava anareo fa za eto. Na koa hoe miala izy fa hoe après moi le déluge. Zany dao miendrika isehoan'le izy.
zany hoe mitianao tenenina zany de zao hoe tena ny perceptiontsika ny zavatra ny fijeritsika ny zavatra de everitsika fa izay no loharanony zavatsoa rehetrarehetra zay no mahatonga ny hoe le hoe mino an'Andriamanitra ty a rehefa tena zoina rehefa tena alalinina zany a za moa tia mandinika sy manao réflexion hoe pourquoi il est difficile de croire na dia tokony ho mora ary fa maninona sarotra ho amin'olona sasatsasany ny mino an'Andriamanitra andao nge ho dianetsika kaikikaiky kokoa ao anatina laboratoire des idées de mety hiteny ny olona hoe ka za tsy mino raha tsisy proof zay moa zany le refrain matetika za miteny aminareo hoe iny mbola farany tsotra iny satria Saint Thomas d'Aquin zao izy nanana boky ngezabe anankiray atao hoe la somme zay no entiny nanazavany ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalany raison sy amin'ny alalany rationnel fa ny tena blocage mahatonga ny olona tsy mino de ho azavaiko anareo eto hoe c'est quoi croire d'abord c'est quoi croire ny tao hoe mino amin'ny teny deny grika hoe pisteo c'est être persuadé resy lahatra any amin'inona aloha resy lahatra aho fa tsy mahavonjy tena satria zaho dia zéro zay zavatra zay a mandona ny orgueil-ny olombelona tsy eken'ny olona hoe samy misorany reny menaka zao ve raha ngaty de ahoana no lazainao fa zéro a za kosa tsy atao an'izany za olona mba nianatra za olo mba manakajy donc zany a ny atao hoe mino aloha dia pisteo resy lahatra iny za personnellement zany raha za nampisafidianinareo voambolana ilazana hoe ny olona mino dia ny ana tiako kokoa le teny hoe olona efa resy lahatra fa resy lahatra amin'inona aloha tsy hoe resy lahatra amin'ny fisian'Andriamanitra zao tontolo zao a afaka mino an'Andriamanitra daholo fa ity no tsy hitovizana amin'ny finoana rehetrarehetra hoe resy lahatra aho fa ratsy aho là c'est dur à avaler oui zare tsara le lalam-panakarena tonga teo anatreny Jesosy ina anao ataoko andovako fiaina mandrakizay tanareo le orgueil ngeza be le ego izy tonga an' Jesosy tsy hoe te halala fa te hitady 19 efa vitako hatramin'ny fahazazako daholo zany fitandremana ny didy folo zany didy sy lalany zany de io zany soratra masina amin'ny filazantsarany marika de nijery azy tsara Jesosy tiako be le terme hoe nijery azy tsara ohatrany hoe il passait à la loupe scanner de tiaz ary ho izy hoe diso zavatra iray loha ianao amidio ny fanananao de anna rakitra any an-danitra ianao inona nytian'le texte lazaina hoe problème de zao hoe le ranga zany il avait une haute opinion de lui ary sarotra taminy de aoziny soratra masina ary de miala tamin'ny alahelo izy fa nanakarena loatra ino tsara le phrase dia miala tamin'ny alahelo izy fa nanakarena loatra zany hoe voadona ny hambopony fa nolazainy Jesosy hoe tu n'es pas parfait le orgueil mihitsy zany noravany Jesosy tsy hoe nanometsiny azy Jesosy ny amin'ny zavatra tsy vitany fa ozy hoe tu es orgueilleux autosuffisant dia marary amle izy satria tsy zakany olona mihitsy ny lazana hoe izy dia HS corps service donc le hoe pisteo hoe mino manomboka eto zany tokony azava amintsika atao hoe mino tsy hoe mino fa misy Andriamanitra na hoe mino fa Andriamanitra mamaly fitiany olona zay mavavaka aminy non fa mino de égale resy lahatra ny amin'ny maha ratsy azy aloha ny maizy azy mihitsy ary anao ataoko zay le tena ianao ny problème ane io ianao lazay io ianao amin'ny olo io tsy le tena ianao fa le ianao
tianao asehon'ny fiarahamonina, le anao tianao asehon'ny mpiaramiasa aminao, le anao tianao seho fianakavianao, izay no mahatonga an' Jesosy miteny hoe rehefa mivavaka ianareo dia midia ao amin'ny efitranonareo mangeny iny, satria maninona, là c'est le vrai toi qui va sortir. Le anao mivavaka isan-kalady iny dia le enao version potable amin'ny mpiangona, le enao kristianina mahafatrapo mendrika sy ny sisa sy ny sisa, fa le enao fantatro ianao Jesosy, je te connais. Noho izany rehefa iresaka tsika o Jesosy dia andao amin'ny efitranonao mangehina, parce que là eo nivoaka le tena izy, any zany le izy. Donc zany resy lahatra aho ny amin'ny mahatsinitsina ka mila famonjenao. De azavaiko fa manina mila famonjena, satria azavaitsika tsirairay, satria io moa sy atovan'olona vazivazy fa izy miteny amina fa very aho, nareo kristianina mpivavaka miteny hoe very ianao, tsy very any amin'ny afobe ny dikan'iny very iny, tsy le very any amin'ny afobe iny atao ve fa ho azavaiko inona le hoe very idiratsika zay. Toizako le izy resy lahatra aho, le pisteo resy lahatra aho fa misy zavatra midepase aho, voilà, misy zavatra zay miéchappe aho, tsy ananako contrôle. Io koa tsy zakan'ny olombelona io anthropologiquement parlant. Oui, je ne peux pas tout contrôler. Accepter, il est lâcher prise, fallait lâcher prise, voilà ça terme développement personnel, des petits coups de mampiasa azy. Ça va dire, fanana de ouais, reste là, je suis dépassé par les événements. Il y en a tratran'ny dépression io, ianao tratran'ny anxiété io ny problème io de satria anao mirésiste manohitra an'ilay fanekenao an'le hoe dépassé anao, tsy azonao toerina io, fa plus ianao manohitra an'izay plus ianao déprimé, plus ianao anxieuse na anxieux zay tadidio zay mivao azy io problème na dépression any amin'ny psychologue io raha ohatra ka tsy manohitra an'ilay événement midépassé anao. Rehefa midépassé anao le izy de mila manaiky ianao hoe tena midépassé azy tamy zavatra zany. Zero tsara Paul apôstôly aza zay atao hoe apôstôly ngedala raha ampitahana amin'ny Paul tsika tsinitsiny hoe verevitra fa tsy mamoy fo, potraka fa tsy zay le izy verevitra zany hoe tena mila manaiky ianao hoe tena very tsy hitako zay atao boda ny lohako fandoly le mandeha namonjy asa sy fampaherezana ny asa tamina marary anankiray zay miaraka amina mpiandro namana de zazavavy kely mampalahelo zay narary mafy de tsy hitatso zay natao an'le zaza dia mivavaka nivavaka le mpiara mivavaka taminay mpiandro nafinaritra mivavaka le olona satria c'est tena la première fois fa vitsivitsy ny tahaka zany mivavaka le olona hoe Jesosy tsy tanay tsony natao amin'ity zaza ity boda ny lohanay niratra kely mihitsy ny masoko tam'izay rehefa nivavaka zay wow, ça c'est une vraie prière authentique. Tanareo le vidéo nataoko maly fa komaly authenticité ny tadiavan'Andriamanitra fa tsy perfection. Les perfections moa tsy mody miseho mafy be ianao, mody miseho hoe je contrôle la situation, mody miseho hoe za mino nefa ianao efa ravarava tanteraka ao anatinao ao. Pourquoi mentir? Pourquoi donner une fausse impression à Dieu? Qui est Dieu pour que tu puisses le mentir? Il te connaît. Donc il faut accepter les faits. Mila manaiky ianao hoe limité ary dépasser. Donc le hoe mino zany dia manaiky aho ary resy lahatra aho ary miaiky aho plutôt miaiky aho fa je suis dépassé par les événements. Andriamanitra zany tsy mangataka amintsika mihitsy hoe keep calme. Andriamanitra zany tsy mitena amintsika hoe mba positif foana. Za zany tsy mampianatra an'izany mihitsy, tsy haiko zay mpanompon'Andriamanitra mampianatra anao zay positif foana rahalahy.
sois toujours optimiste, mandainga ny olona miteny an'izany, manao forcé zavatra. Fa ny andray de contraire an'izany, manao hoe accepte que les choses te dépassent. Accepte que tu es limité. Accepte que tu es fatigué. Aza toerina, ohatra ny olona anankiray mandeha moto, tadidinareo fa sary ampiasaiko foana io. Rehefa mandeha moto ianao ka mandeha double miaraka amin'ny olona anankiray, de ianao zany vao sambany mandeha moto de matahotra ianao aorinan'le moto. De hitanao rehefa le s'incline iny lay moto, de ino ny réflexe ny olona vao sambany mandeha moto, toerina izy. Matahotra izy ka. De toerina, de plus izy toerina lay inclinaison le moto, plus en danger izy. Tezitra hatramin'le mpitondra moto fa maninona kena manao an'izany, maty eto tsika. Fa ny olona efa zatra moto de collé amin'ilay binôme mitondra moto izy ary manaraka an'le jeu du mouvement de tsisy atahorana mihitsy na de misy inclinaison be aza le moto. Ny tiako tenenina de zay hoe persuadé koa ny mino de resy lahatra na manaiky fa tsy sous contrôle ny zavatra rehetra. Eto zany dia fantatro fa ho voatorabato am'ireo namako sasany hoe tout est sous contrôle. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Satria tsy le tena ianao iny. Voilà. Fa za zany de tena hoe Seigneur, j'arrive pas à contrôler mes émotions. Je n'arrive pas à contrôler ma colère. Je n'arrive pas à contrôler ma tête. Zany rehetrarehetra zany ao anatin'le izy daholo. Zany hoe langa zany le izy. Langa ilay milaza fa sous contrôle ny zavatra rehetra. Illusion ho zay teny frantsay. Fievera diso zany zavatra rehetrarehetra zany. Oui, je suis le maître. Ou Saint Augustin. Ni orgueil ozy izy, dire c'est un appétit d'une grandeur perverse. L'orgueil au Saint-Augustin, c'est un appétit d'une grandeur perverse. Zany hoe misy appétit, zany hoe misy etaeta, misy fanirina, fanirina lala eo aminao ao hoe za dia grand. Inona ny effet pervers an'izay zavatra zay? Ny effet pervers an'izay zavatra zay dia zao hoe lasa misy fiantraikany amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria azadiny fa io le atao hoe péché originel, le fahotana voalohany. Za tsy teny hoe fahotana fototra fa le fahotana voalohany. Dia le fieverantenan'ny Satana hoe izy koa dia zava-dehibe ka tsy mila an'Andriamanitra. Areo mantsy le chance le izy. Rehefa tonga amina statut anankiray ny olona, dia sous-entendu na dia tsy lazay le za hoe tsy mila an'Andriamanitra izy. Zay l'effet an'ilay grandeur perverse, effet pervers les grandeurs. Nous zany ny hoe mino aho fa je suis fort, mino aho fa za de mafy be, mino aho fa je gère. Zany daholo le phrase ampiasain'ny zalahy am'le boky am'izao fotoana zao amin'ny séminaire. Teneny hoe voafehinao io, teneny hoe vitanao io. Za zany eto de mifracasser an'ireny fampianarana reny. Parce que c'est de l'illusion. Ce sont des gens qui vendent des rêves, qui vendent des rêves, qui vendent de l'illusion, mais mila miverina amin'ny réalité tsika. Je n'arrive pas à gérer, tsy manana capacité migérer an'io à un moment donné dépasser ny saiko le izy. De iny le fotoana mahareraka anahy, iny le fotoana mahakivy ahy, et c'est normal. Voilà l'évangile. Zay ny vaovao mafana atsika androany. C'est normal que reraky ianao.
c'est pas une mauvaise chose satria ireny dia piqûre de rappel mampatsiaro atsika hoe tsy tafavoaka rery ahy amin'ny teny grika ny orgueil de misy teny anankiroa zay sady malaza azy daholo omeko anareo eto izy roa reo voalohany typhos ny typhos de hoe vapeur na hoe setroka zay miakatra any amin'ny ati-doha hitanareo lay rehefa le misy magie reny de misy an'le setroka iny alefa dia mamiteraka hallucination voilà lay setroka miteraka hallucination ainareo le hallucination zany hoe lasa miova ny fijery ohatrany hoe mahita zavatra ianao misy karazana produit hallucinogène rehefa teny docteur hoe ty tsy azonao hoanina amin'ny alina raha ohatra ka hitondra tobily ianao fa tratran'ilay effet hallucinogène zany hoe eo mpitondranao tobily eo anao zany a mahery be le fanafody a dia bloqué ny système nerveux anao sasatsasany a de ohatrany hoe mahita olona mepitara be ianao nefa tsisy olona kory ohatrany hoe mahita zavatra ianao zay le hoe effet hallucinogène de ohatra zay mihitsy le typhos le typhos zany le fievera tena ho zavatra rehefa tonga amina dose ambony be dia lasa ohatrany setroka manova ny perception ny olona ary betsaka no atsipiny io a tsy tady lavitra atsika fa jereo ny raha raha-pirenena atsika eto Madagasikara hatram'izay ka hatram'izao tratsany typhos io daholo ils se croient tous des demi-dieux ny perception tena de hoe intouchable number one Andriamanitra Jesosy masoandro zany dao ny terme ny atsona ny zala tao ambonimbony tao reo tandremo fa lesona ny amin'ny fiainany reny sao de tratran'le typhos le fumée hallucinogène zay anao ihany mamokatra an'le izy dia miova daholo ny fijerinao tenanao de tu te prends pour Dieu et là rehefa tonga am'izay stade zay anao de c'est le début de la fin satria ny problème am'le début de la fin de zao enao zany mieritreritra hoe inarrêtable intouchable Dieu surhumain super-héros tout ce que tu veux efa tonga miantsana anao le typhos mbola manova fijerinao tsy antsana zany io fa goudron de satria anao mahatoky an'le zavatra hitan'ny masonao tratran'le hallucination de mandeha ka ianao anaty antsana ao faharoa hubris io koa ny terme anankiray amin'ny grika ilazana ny orgueil hubris safady isotrano kely anaty direct atsika mampianatra moa io de somary miamaina tena hubris io ndray dia fieverana démesurée violente mialatsiny amin'ny teny vary aminanina fa avy amin'ny dictionnaire grec le izy une pensée démesurée violente tsy mba hoe démesuré fotsiny hoe misy fieverana diso tafahoatra exagéré ary violente zany hoe tena atsipin'le izy mihitsy ianao zany mahatonga antsika mahita reny karazan'olona reny hoe fa maninona izy mandray décision ohatra ny olona daly tratran'ilay hubris de ny problème an'io a le hubris io rehefa tratrany fieverana démesuré dia tsy maintsy miteraka désordre satria le ordre naturel misy amin'ny fiainana tsy ekeny satria izy fa mieritreritra ny tenany super-héros dia micréer korotana eo anivon'ny fiarahamonina micréer désordre pardon ary io no lazain'ny soratra masina hoe fahotana le péché ratsorina zany a ny fahotana dia c'est l'orgueil merci Anthony c'est l'orgueil
tsy le avinavina loe tsy miarahaba fa ireny zavatra nyresahako rehetrarehetrareny io ny fahotana ary le péché rehefa mamaky ny soratra masina dia au singulier donc tsy le karazana heloko atanteranao fa ilay maletra ao aminao mihitsy ilay fizianao mihitsy no misy problème ilay mémoire centrale mihitsy no misy virus de rehefa misy virus mémoire centrale dia manomboka mandeha amin'ny tsy alendolo ny application rehetrarehetra manomboka mandeha amin'ny tsy alendolo na ny souris na ny écran na ny tsy haiko tsony ny zavatra ampiasainao satria vous le système nerveux c'est le péché miteraka désordre de iny désordre iny miseho ety ivelany am'izay amin'ny alalan'ny heloka ina le heloka ianao mandainga ianao mangalatra ianao mijangajanga ianao mamon'olona efa le désordre aterak'ilay orgueil iny tsy le zavatra miseho ety ivelany no péché fa ilay orgueil tafiditra ao anatin'ny etranao mihitsy iny no manakorotana amin'ilay sainao ny fonao zay le hoe miabeny ao am-pony olona mivoaka eo am-bavana mazava be ny le teny jesosy miabeny ao am-pony olona no mivoaka eo am-bavana zany hoe tout vient de là zay zany le izy de ny olana amin'ilay orgueil raha jerena amin'ny teny frantsay dia lazainy any koa hoe avidité ny orgueil amin'ny teny frantsay za tsisy pc de alako tsiny tsy afaka manoratra avidité avy amin'ny teny hoe vide sy le a eo aloha privatif ohatrany hoe athée zany hoe tsy mino an'andriamanitra na tsisy andriamanitra hoe sans dieu zany fa avidité ndray de hoe le vide zay everina fa feno zavatra io le fandriky amin'ilay orgueil le olona zany pokaty le olona vide fa mieritreritry izy fa feno ary io le fitaky ny devoly c'est ça le mensonge du diable le mensonge du diable tsy hoe mainty ty dia tenenana fotsy io tsy zay fa ny mensonge de ny fitaky ny devoly de zao hoe ianao a vide fa reseny lahatra anao hoe feno zavatra ao ary misy feno zavatra tokoa fa zavatra tsy ilaina asazonareo izy tanareo ohatra nyreny aonareny sary anaovako azy ohatra nreny amin'ny jery film reny anareo de misy olona le hoe anao voyage andeha te film de hoe andeha andray avion izy de mitondra valizy de raha jerenareo izy ohatra ny tena feno zavatra fa tsy sininonao ohatra zay le hoe avidité de rehefa ny olona tratran'io avidité io zany hoe olona poakaty kanefany heveriny fa feno zavatra ao dia manana toe-tsaina prédateur hainareo zany prédateur zany ohatran'reny rapace lay biby ohatran'ny liona ohatran'ny guépard ohatran'ny lion ohatran'ny tigre prédateur izy ino mahatonga azy mamono ny olona tafalatsaka amin'ny famonon'olona eto zany de tena manazava le lien de olona tratry ny avidité izy tena mieritreritra izy hoe tout puissant nefa izy pokaty de tsy zakany lohany mihitsy le mahapokaty azy nefa izy resy lahatra fa c'est qu'il est quelqu'un tout puissant donc mba ahafahana micombler an'le vide de tsy maintsy mamono izy satria le olona tsy tiany iny manana an'le zavatra tsy ananana zay le izy c'est complexe be le système zany hoe ny olona tratry ny avidité de zao pokaty izy c'est quelqu'un ohatran'ny volomborona ohatran'ny akofo tsofony-rivotra fa izao tellement izy manana toerana ambony na manana toute puissance dia misy contraste entre an'ilay maha tout puissant azy amin'ny toerana zay ananany sy le izy pokaty de zany saromana le mahapokaty azy am'le bling bling le fietsika tsena ety ivelany
de ny problema indray andro any tsy maintsy mirongatra in'le mahapokaty azy iny mipotra foana iny mipotra foana d'origine zao fiteninay azy zay na hoafeninao zato amby arivo ary fa oana ny fomba hipoiran'io misy olona anankiray mandalo na misy olona mipotra na misy olona mifanerasera aminy izay manako be any aminy hoe ary manino io bandy io manino io vehivavy io manino io ramose io a no manana an'izany nefa izy a tsy manana fahefana oatra dia hitsakako le izy de za hoe éliminer io bandy io zany hoe le élimination physique zay ataony am'izay fotoana zay tsy hoe besoin fa marary saina izy marary saina izy satria eo izy vao midécouvrir hoe ka izy nul eo izy vao midécouvrir hoe ka izy pokaty eo izy vao midécouvrir ka izy vide de tsy zakany le mahita ny tenany vide rehefa mifanena am'le namany feno zay le izy zany io système na élimination io de ohatrzay daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny mangalatra na ny mamono olona na ny manimba zavatra sy ny sisa sy ny sisa amaky andiny tsoratra masina anankiray tsika ao amin'ny Kolosiana toko 7 andiny 5 Kolosiana toko 7 andiny 5 ianaran'i Jesosy koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ty antany eno tsara vonoy ny momba ny tenanareo ety antany raha azoko avadika le phrase vonoy ny amin'ny tenanareo de toy zany am'izay de fijangajangana fahalitoana firahita-po fanorian-dratsy ary fiaremana dia fanompoatsampy zany eno tsara le fitoyany koa vonoy ny momba ny tenanareo zany hoe ny problema de ianao io le hoe tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana Jesosy isan'andro vo azo ekenao mpianatra le hazo fijaliana tsy le ady tsaina tsy le tsy fananam-bola tsy le tsy fisian'ny vola makarena tsy le fisian'ny asa ny hazo fijaliana de zao io tenanao io no problème. Le fond du problème, c'est moi. Mon problème, c'est moi, c'est pas l'autre. Ianao no olana. Vonoy io izy. Fa avion ny poirany fijangajangana fahalitoana firahita-po fanirian-dratsy fieremana. Azavaina am'izay amin'ny tapany faharany dia fanompoatsampy zany. Ahoana ny hevitry zany? Zany hoe raha kambako zany verset de hoe vonoy ny orgueil le moi. Satria c'est ça le problème. Satria manino io idolâtrenao ny tenanao. Fanompoatsampy. Hainao fanompoatsampy zany idolâtrie. Ny fond ny orgueil zany raha laha akosana bavo isany dia c'est l'auto-idolâtrie. Ny tenako no Andriamanitra. Zay le izy. Zay mahafanompoatsampy azy. Io no tena sampy fa tsy ny tapakazo sy ny rano sotrona sy ny ravikazo. Ny sampy dia ianao. Ary matoa nataon'Andriamanitra didy voalohany ny fanompoatsampy aza manan'Andriamanitra hafa afa-tsy zany de tratran'io daholo tsika mianakavy. Moi en premier. Tratran'io daholo tsika. Vao nanombaka ny catéchisme d'adulte de hoe ny orgueil dia aretin'ny olombelona rehetra na tena behivavy eto ambany masoandro. Tout le monde sans exception orgueilleux daholo tsika. Ny doziny fotsiny tsy mitovy. Ouais. Doziny tsy mitovy. Ok? Noho zany ny orgueil spirituel na ny avonavim-panahy na fizahozahoana ara-panahy dia ny tsy fanekeko ny maizy azy aho hoe iza marina aho fa soloako ahoana rehefa zany
imagination na identité hafa zay tiako kokoa hoe zatsy non tsy za io ka fa za ty raha ataoko amin'ny fiteny zatovy de zao hoe mivarotra sakabelo daholo tsika de fantany napetraka aminao ary mety ozana tsy marina zany pasteur fantatro ny tenako tsia fantatrao ve ny tenanao est-ce que tu te connais alatsiny fa misy rek kartoboka est-ce que tu te connais est-ce que tu te connais savez tellement ianao gadra an'ilay identité foron'ny sainao ny mombanao zany hoe tu te construis une autre identité de lasa bulle voafatotra ao anatiny ao ianao de tsy fantatrao tsony le tena ianao fa ilay tianao andresenao lahatra ny tenany hoe za ty fa tsy tika dia tsy hainao tsony ny manavaka hoe izy ianao iza mariny ianao satria ianao nandresy lahatra ny tenanao tsy za io asan'andriamanitra aminao zany amin'ny alalan'ny teniny hoe ianao ane Jean-Luc ka ty de ho Jean-Luc non tsy za io fa za ty za ty dia tellement nandresy lahatra ny tenako hoe za ty de lasa nino an'iny de voafatotry n'iny de tsy haiko tsony hoe iza marina de zay le hoe very am'izay ila hoe very le hoe very de zao tsy fantatro intsony hoe izaho na ny marimarina kokoa minia tsy mahafantatra ny tena koa ao ve misy contradiction le izy fa zay ny fisehoana izy dia zao le contradiction en même temps ianao zany aonare zany tellement ianao tratran'ilay avonavona na le fizahozahoana de misy trop plein zany hoe mihoatra tobaka zany hoe tena grand nefa en même temps le zavatra ngeza be ianao zany nanamboatra zavatra ngeza be za ty sokafana am'izay le hoe za ty kay vidany ao ary maharary plus ianao mitombo voninahitra am'le mieritreritinao fa voninahitra plus ianao important eo amin'ny tany amamonina plus ianao important eo amin'ny fiarahamonina plus ho mafy ny fianjeranao avy eny satria ka ianao rehefa zoina pokaty zay de nefany tiatsika iny le hoe mensonge confortable zay le hoe miala za tsy te hiala amy zone de confort le confort nefa tena zoina de lay orgueil le fievera tena diso fa tsy lay tena izy lasa zone de confort ka izy amony tsy ho tian'zany confortable ane zany ary ny devoly io azadino tsara azadino mihitsy ny devoly anabosibosy anao izy careseny amy sens de poil ao zao vazaha zay obiobiny anao rehefa tu es le meilleur best of the best tu es le plus beau tu es le plus fort tu es ceci ianao de zao abotsiny ary zay ny fitaka le devoly abotsiny ianao sans être conscient ianao hoe za tianeka vide de ozy izy lay mpandinika théologien zay iny ozy izy misy explosion rehefa avy eo ary mafy ny fipoahany ka eto zany le hoe very azavaiko aminareo am'izay le hoe very za zany tsy tia mampiasa le terme very any amin'ny afo be za tsy manao évangélisation marteau za rehefa mitory amin'ny olona tsy miresaka amin'ny olona mihitsy zany afo be zany tsy miresaka amin'ny olona zany lanitra zany fa zao hoe est-ce que tu te retrouves fantatrao ve ny tenanao sa very amy katesizy ianao zay le very tsy
fantatra otsony un peu schizophrène kely daholo tsika sur le plan spirituel. Ya very izy ao anatina flou total ary mivokany tsy fantantsony hoe inona sy iza no inoana izay mahatonga azy sarotra amin'ny mena. Donc zany misy fanazavana lozika ny mahatonga ny olo anankiray tsy mena. Misy source adiadio tsara le source mahatonga an'le olo tsy mena. Tsy hoe kory hoe io finoana io tsy edikevitra diso be zany. Tena edikevitra ny tsy finoana. Azo azavaina tsara ny tsy finoan'ny olona anankiray. De io azavain'io hoe ny foan'ny tsy finoana de satria misy flou existentiel le olona tsy fantany hoe izy na heveriny fa le zavatra heveriny momba azy no izy nefa tsy izy iny fa iny ny zavatra ny foron'ny sainy mba hafany miaro tena. Tanaro le olona mitady refuge mitady fialokalofana de hoe andeha amorona monde imaginaire. Matetika mantsy ianareo zay milazanareo agnostika sy ate manenjika anay hoe nareo namorona lanitra mba handosiranareo fahoriana. Ie misy manana zany fisainana zany tokoa namana sa fa ianareo koa mamorona identité fopla mba hanananareo consolation fopla. De io le avidité io dia miseho am'izay izy ty ivelany mirongatra amin'ny alalan'ny toetsaina prédateur. Satria marary aminareo le conscient zany ka hatreto any za eto de ndevolo koa tena alefaso de mibotsina de à un moment donné amin'ny fiainana mirattraper anao am'izay ny réalité. Io ane afaka miteny zay ty milazaina daholo ny olona fa un beau jour ny réalité mirattraper anao eo amin'ny carrefour anankiray tsy afaka hitsoka intsony hoe ka zao zay. Raha izany amin'iny ary ahoana ny rôle ny fanahy masina arak'izay. Nefa ny velabelarintsika zany natao hoe orgueil. Ina ny asan'ny fanahy masina? Ny asan'ny fanahy masina raha tsorina dia ny manokatra ny maso mpanahtsika, ny conscience-tsika, ny saitsika redécouvrir hoe iza ianao. Voilà. Ny fanahy masina tsy miaccuse anao zany. Eo no masamy hafa ny fanan'Andriamanitra sy ny devoly. Ny devoly dia miprofiter les situations mandetika anao hoe korinao zay. Zany rehefa misy zavatra mahavoanao, misy zavatra mahasolafaka anao, misy zavatra mahavoadona anao amin'ny fiainana, de ny devoly manao hoe tsara ho an'la zay, mbola aiza nanjo an'la. Zay ny devoly zay. Mandrobo, maneso, mbola manampitrotraka, mandetika. Fa ny fanahy masina indray dia manokatra ny masonao ny amin'ny hoe handeha hanao redécouverte ny tena maizy azy anao. Hoe izy anao. Izay midika le atao hoe fiaikekeliko. Le fiaikekeliko tsy hoe olona mibaradaka. Hoe tratsa de mibaradaka lery. Non. Tsy miaikeliko zany fa matahotra ny hafa-baraka na matahotra ny voadaroko de hoe mifona sefa aza daroana ao fa mifona fa rehefa sondenao le mifona ao tsy resy lahatra izy ny amin'ny zavatra ratsy nataony fa père ny am'izay mety sanction anjo azy fotsiny. C'est tout. De eto zany ny rôle ny fanahy masina dia manokatra ny mason'ny olona hiaiky ny elony. Le miaiky eloko mbola veriko ndray ny atao hoe fiaikekeliko tsy le fitanisana hoe nasasana hoe mila tanisana Jesosy daholo ny fahotanao afako malana galampihinana tam'ray taonao nandeha nangalatra tary amin'ny banky tsy zany asan'ny devoly ny mamerina mampitsikafina indray ny zavatra nataonao. Misy pastera sasany mpanompon'Andriamanitra mampianatra eto amin'ny Facebook eto hoe mila avokana daholo sy tanisaina daholo izy ny ratsy nataonao de ho zao hoe vous jouez le jeu du diable.
c'est pas ça ny atao hoe miaikeloko ny miaikeloko de zao hoe conscient am'izay ianao hoe ay ve za ty ka ratsy izay le hoe miaiky ny maizy azy mahiratra ny masonao hoe ay ve zao aho e zany hoe c'est encore plus profond fa tsy resaka hoe mibaradaka zay natao hoe fikekeloko ary ao anatin'le io fikekeliko dia constat ny amin'ny réalité zay le izy constat ny amin'ny réalité mba tsy sanatria hivadika regret rapitso le nenina ka de mbola veriko ndray zany a hoe ny fanahy masina tsy miculpabilise atsika fa ny fanahy masina manokatra ny masotsika am'izay maizy azy atsika satria andriamanitra tia atsika tel que nous sommes ozy izy Nadia von Bolzer zay théologienne américaine zay tiako loatra ny fomba fijeriny manao hoe Dieu même tel que je suis mais pas tel que je devrais être. Ny fiarahamonina raha tianao raha milaza fa tianao fiarahamonina eo malalaka be a de satria misy zavatra andrasany any aminao zay daholo ny ambadika tena tiako ny a iny président république iny a tena tiako ny a iny maire iny a tena tiako ny a iny député iny a de satria misy zavatra andrasako aminy zany hoe je l'apprécie je l'aime je l'estime parce que il doit être ceci ou cela fa nan'andriamanitra indray zany aminatsika de zao hoe tiany aho nefa tsy misy ninina andrasany amiko ao ve satria fantany fa je suis nul fantany tsara fa tsy manana zavatra atolotra azy aho fantany tsara fa tsy manana atokona inona moa no hoetiko eo ary raha iezaka mbola hitondra zavatra eo alohan'andriamanitra de tonga de hita be hoe fosika satria deja efa fantany aho no zany a tena mila tandremana be zay fomba fijery zay de conséquence vokatry zay asa fanahy masina zay a hoe manokatra ny masotsika am'le tena maizazatsika de zao zay ny olona vo tonga amin'ny atao hoe fanetretena na humilité le fanetretena tsy le hoe zay le zao tsy aninina zao zao ihany apombola kely zay ane tsotsotra non tsy fanetretena filazana zany ara fanetretena hitraitra fa le fanetretena le humilité par définition vokatry nyle hoe rehefa nihiratra ny masonao de fantatrao hoe aiza ny placenao etokay ny tena sahaza etokay ny tena toerako fa tsy milingilingy any am'izay tsy tokony hisy aho azonao sarany ohatra nazako zay hoe fieveratena le fieveratena matsy za tsy manaiky ilay tena misy fa za teo etsy nefa ny tsy eo ny plasiko de ino mahatonga ny olona natao hoe mirehareha fa natao hoe manetry tena de tsy hoe andeha hidina any ambany aho tsy resaka hoe humiliation na hoe midina farany ambany le hoe fanetretena de zao hoe fantatro am'izay ny plasiko io dia petraka am'izay aho petraka am'le toerana tena tokony hisy ahy aho zay le humilité tsy abaissement dans le sens hoe manao tsinitsinina atsika fa mahalala ny tena juste placeko ao am'izay aho ka raha tsy efa midina ny olona zany raha tsy efa tena refa lazako koa zay misy terme zay hoe raha tsy efa tena ravarava sy mongomongo ny olona il faut toucher le fond
mba hahafahako midiokany atao hoe fahasoavan'andriamanitra. Ny olona tena mahatsapana atao hoe fahasoavan'andriamanitra de olona efa tena midina any amin'ny farany ambany. Le farany ambany eo am'le toerana tena misy azy. Tsapany am'izay hoe zaho tsinitsiny nefa tian'Andriamanitra. De izay décalage zay no mahatonga azy resy lahatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Azahoako am'izay le sens le resy lahatra amin'ny heviny faharoa. Averiko indray le processus mihiratra ny masony hoe ay ve zaho ka ohatry zao e. Zany hoe iny za ohatrany hoe midina avery amin'ilay toerana ny lingilingiko zay tsy zahakory iny fa iny le tiako ho aseho amin'ny olona fa mipetraka amin'ny toerana zay tena misy am'izay de nefa mahagaga izaho tena izy iny mbola miintéressé an'Andriamanitra le Andriamanitra Dieu tout puissant s'intéresse à moi. De gaga hoe fa maninona Andriamanitra no mbola linany amiko ianao nefa zao. Iny le mahatonga ny olona hoe resy lahatra ny fitiavanao Andriamanitra. Satria maninona tsy mahita ambara, tsy mahita olazaina hoe inona moa ny argument mbola olazainao eo. Araka le tenen'le la kapiteny hoe tsy mendrika lidiranao tafitranoko fa mitenena fotsiny any de ho sitrana ny mpanomponao. Tellement en fiarahamonina c'est un capitaine, c'est un officier romain, c'est quelqu'un qui a une place importante. Fa rehefa mifanena amin'ny Jesosy izy de fantany hoe il est rien face à Jésus. Adiny ny fa kapitaine izy, adiny ny fa mpifehy centurion romain izy, fa fantany sa vraie place. De nefany io vraie place-ny io no mahatonga azy hoe miintéressé amin'ny Andriamanitra. Ny olona miintéressé an'Andriamanitra, lazaiko eto di formule ty. De ny olona izay resy lahatra ny mahatsinitsinina azy. Ozy izy zay prédicateur anankiray zay, plus je me fais petit, plus Dieu me voit. Tsy ohatra na fiarahamonina ny ascenseur social atao zay hitsahana daholo ny olona mba hatafita ny tena de mba misongadina sao de mba tazany olona mivaribary tena eny daholo. Ainareo le mivary tena, tsy mivary tena eny amoron'arabe any atao mivary tena fa tsika rehetra reo mpivary tena daholo. Manao zay hoe mila miakatra mba ho tazana, mba ho hitany olona, mba ho zao, mba ho ty, mba ho ry. Fa ozy izy hoe plus je me fais petit, plus Dieu me voit. Satria le Andriamanitra tsika de Andriamanitra mijery ny olona am'le tena maizy azy. Zay le izy. Romana 5:15 haitsika tsara fa mbola veriko vakina ihany. Io contraste io zany ny tena mahavarina. Ho ana zany ny atao hoe mampibebaka ahy, mampitomany ahy, maharesy lahatra amin'ny fitiavan'i Jesosy de io hoe andray efa zany ve aho de mbola tiany any? Eny tompoko. Zeny tompoko. Romana 5:15 ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika, eno tsara. Mampiseho ny fitiavany, ohatrany ahoana ny fitiavan'Andriamanitra. Fa fony mbola mpanota isika de maty amonjy verset. Zany hoe ny fitiavan'Andriamanitra ianao le tena ratsy ny mihitsy no tiany. Fa fony mbola mpanota atsika de maty amonjy atsika Kristy. Ao ve? Le hoe tsinitsinina sy hoe kakana sy lavelona tsy hoe manana misy olona tsy tian'iny mantsy hoe mpanopon'Andriamanitra zany tsy tokony hiteny an'izany hoe kakana sy lavelona vovoka aho. Za tompoko tena ireareako ny mahakakana sy lavelona. Za tompoko de tena ireareako ny mahavovoka. Satria no volavolain'Andriamanitra teo amin'ny vovoka aho. Andriamanitra mihitsy no nidina teo amin'ny vovoka de nandray azy de namola vola azy de nasiany fofonaina. Contraire ny lay zavatra voizin'ny olona amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao.
donc zany ny hoe croire mino de miaccepter hoe je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un humain limité ao voafetra ao ary tsy Andriamanitra donc za tsy hitomany hitovy amin'Andriamanitra zafady zafady tsy mahavonjy tena aho satria za tsy Andriamanitra de eo aho no mila an Jesosy am'izay zay zany ny valim-panontaniana omeko anareo reo fa manino nareo no tsy maintsy mino an Jesosy fa nganareo tsy afaka mitondra ny tenanareo fotsiny tsy haiko aloha ianao hoe fa za aloha mazava be le valiteny eo aho no mila azy satria je suis limité, je ne suis pas Dieu. Ho an'ny olontsika olombelona sarotra ho atsika ny mitelona n'izany zavatra zany sarotra ho an'ny saitsika ny manaiky an'izany satria tsika mipetraka eo ambony piedestal mametraka ny tenantsika eo ambony piedestal no zany de ny grâce ny fahasoavan'Andriamanitra no antidote ho atsika ho faraparanako am'izay izy ity raha tsorona zany resaka rehetra de zao ilay Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany mamerinerina ilay Andriamanitra be voninahitra ilay tsy mila anahakory fa vitany samyrery ny asany anjova ny tany sy zay rehetra eo aminy de mahagaga fa misintéressé amin'ny dossier-ako izy liana ny momba izy zay le izy de ozy izy amin'ny Isaia hoe malala eo masoko ianao e be voninahitra sady tiako de gaga aho rehefa mamaky an'io teny amin'ny Isaia hoe fa mba inona ty amiko moa no be voninahitra eo imasonao Andriamanitra inona tsisy tsisy kanefa de zao vonina ambony aminy important aminy aho zay ngamba ny tena marina kokoa fa tsy hoe ambony important aminy aho no zany de libérateur be ity fampianarana ity satria nahoana tsy mila miprouver ny valerako amin'ny fiarahamonina tsony raha manatobotso zao ndraiky ataoko inona no miezaka miprouver amin'olo hoe fiarahamonina zany ka mba olona milay any tsy mila an'izany tsony aho satria ma valeur aux yeux de Dieu est mon être. Raha ho azy ny fieverantenanao zavatra ny fiezahanao plutôt hitady ny validation ny olona raha ho azy ny fitadiavanao hoe mba ekeo aho raha olona non efa le cadet de mes soucis zany. Autrement dit, ny grâce na ny fahasoavana dia ny fahatsapako ny faharesedahatra fa tian'Andriamanitra aho na dia toy izao ihany ary aho efa nisy fampianarana ataotsika teto hoe malgré tout Calbar tantenany iny malgré que je sois pécheur Dieu m'aime malgré que je suis faillible Dieu m'aime malgré que sy ny liste lavabe zay lazainao eo de mifidy ahy izy za tena tsy tena ireareako mihitsy ny fahosako za tsy le mijoro vavolombelo oatra amin'olona rehetrarehetra hoe mahiry eo am Jesosy aho mihiro am Jesosy aho za olona constant foana za olona zao foana non je suis faiblard je suis poussière je ne suis que ceci et cela. Kanefa tiany aho. Et c'est ça l'évangile. Tsy mahita valeur ina no lazainao an'izany. De fiteniko amin'ny olona mihitsy zay hoe ino no le tsy de pasteur le. De ho za matsy an'le olona hoe
zay indrindra tena le tsy aleny indrindra no fidiny zay le Andriamanitro so de mieritreritra anao fa méritocratie ny atao amin'ny fivavahana kristianina tsy méritocratie ny ato ny eo amin'ny fiarahamonina ny méritocratie ny asa prouve-moi que tu es quelqu'un de bien, prouve-moi que tu es quelqu'un de meilleur zay anao vao mahazo place eo amin'ny fiarahamonina n'est-ce pas zay proveo aloha fa zaho amin' Jesosy tsy misy zavatra mila proveko aminy satria efa fatany aho zay ka aloha zany dia ny famonjena zany ho atsika dia ny famonjena atsika ho afaka amin'ilay tenatsika ilay fizahozahoana io aloha za tsy mangataka am' Jesosy hoe tsy mangataka hoe tsy ilaiko za tsy mamaika hoe Jesosy vonjeo aho mba tsy ho any amin'ny afobe vonjeo aho mba ho afaka amin'ity sy ty eny ao anatin'ny sain'ny olo fa zao vonjeo amin'ny tenako aho Jesosy eo vonjeo amin'ny tenako aho vonjeo amin'ny tenako aho sauve-moi de moi-même voilà c'est là le problème aza ny curseur aza nefa any amin'ny hafa tsy any amin'ny olona manodidina anao tsy any amin'ny fiarahamonina tsy ianao no problème c'est toi le problème haiko tsara fa mavesatra zany zavatra lazaiko zany satria contre courant ny fampianarana am'izao fotoana zao fampianarana am'izao tontolo hoe misy devoly misy démoni zao tontolo zao tandremo zao tontolo zao mila miady am'izao tontolo zao tsika mila miady amin'ny devoly tsika varena any amin'ny adversaire efa resy ny devoly zany eny efa resy fandray fangatsy fantatrao zao tontolo zao zany ene efa voatsara ny andriany zao tontolo zao donc tsy otsony ny adversaire mais l'adversaire le plus coriace c'est moi le Dieu moi de io le lazainy Jesosy hoe mila mitondra ny azo fijaliany isan'andro vo azo ekenao mpianatra zany hoe miady amin'io tenanao io no fahavalo ho resena isan'andro voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azo hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay bavak'isika Jesosy io misaotra anao zahay ny amin'ity catéchisme d'adulte ity zay namerenanao aminay indray hoe aiza ny fototrolana iza no olana inona no olana avereno eo amin'ny tena fototra izahay dia apetrako aminao indray ary reto mpanomponao reto reo zanakao zay miaino reto mba tsy ho diso cible amin'ny fahavalo fa hahalala koa ny tenany eo anatrehanao eny na dia kakana sy lavenina sy vovoka tsinitsinina ry rahay dia malala eo masonao eny be voninahitra sady tianao akasitraka fa mba iza moa zay no sairananao mba iza moa zay no andaninao rondoha mba iza moa zay no itsongoloanao etseroa ka tadiavinao ny fomba rehetra hikarakaranao anay saotra tompo midera ny laza ny voninahitra ho anao rery any zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen mirarosoa tompoko samitain'Andriamanitra mirarosoa amin'ny fotoana zay mety ampalalaka atsika indray fa tsy laza hoe amin'ny heriny fa arakaraky ny toetra randrana koa mba miao koa ny freestyle satria manjary misy ahoana moa zany négligé ny namana sasany samitain'Andriamanitra